Ya, mpifaliana indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandarana ity a. Miarabantsika malagasy tsy vaky rehetra, miaraba ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao a. Mandre an'ity afatra ity a, miarabanao ihany koa mpino. Na ihany koa na tsy mpino ihany koa aza ianao dia arabaina. Tahin'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra tamin'ny valanaretina coronavirus. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, ny fanambinan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy. Ka dia androany dia misy afatra vaovao izay omen'Andriamanitra indray a. Tolotsaina avy amin'ny tompo a, tsy mangina ny tena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, satria amin'ny mampanonton'Andriamanitra dia tsy maintsy mizara ny fampahirezana amintsika tsirairay avy a. Ao ny vavaka mangina izay atao ho an'ny firenena, ho an'ny sambatan'olona, fa ao ihany koa ny fampahirezana tahaka izao a, mba hifampahirizantsika. Androany ary dia misy fanambarana indray a nomen'ny tompo a, araka ny tolotsaina nomen'ny fanahy masina, dia misy zava-miafina ara-panahy fonosin'izao zava-misy a eto amin'ny firenena sy eto amin'izao izao tontolo izao a, izay mampitebiteby ny olona dia andeha ho diniantsika ny heviny ara-panahy mahakasika izay zavatra izay. Hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany isika ao amin'ny Daniel toko fahenina andininy faefatra. Daniel toko fahenina andininy faefatra, izao mivaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny mpitondra sy ny solompanjaka dia nikatsaka izay hiampanganan'i Daniel ny amin'ny fanjakana, nefa tsy hitan'izay hiampangana azy na izay tsinony akory, satria mahatoky izy ary averitsika vakina ny tenin'Andriamanitra. Koa ny mpitondra sy ny solompanjaka dia nikatsaka izay hiampanganan'i Daniel ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita izay hiampangana azy na izay tsinony akory ireo, satria mahatoky izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay hiampanganan'io Daniel io raha tsy amin'ny lalàn'Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo mpitondra sy ny solompanjaka ireo, ary izao no nataony taminy: ry Darius mpanjaka aho, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny mpitondra rehetra amin'ny fanjakana, ny governora sy ny solompanjaka sy ny mpanolotsaina, ary ny kapiteny dia ny fanaran-kevitra fa anao lalàna avy amin'ny mpanjaka sy didy entitra, fa nazovonazovona anao fangatana ato anatin'ny 3 andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia atsipy ao andavaky ny liona izy. Ankehitriny ry mpanjaka ataovy mafy ny lalàna ka sy hosoniany teny mba tsy hiova araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo hovaina. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka soni izany lalàna sy didy izany. No nifantatra Daniel fa efa voaisy soni ny didina ny soratra, dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankelin'ny tranony ambony manandrify any Jerosalema dia nivoha, ka intelo isan'andro izy no nandohalika ka nivavaka sy ny saotra dia eo anatrehan'Andriamanina tahaka ny fanaony tamin'ny taloha. Dia nisy somaritaka nivory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniel mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamanina, dia nanatony izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka mikasika ny lalàn'ny mpanjaka hoe: moa tsy misy lalàna nasianao soniva, fa nazovonazovy no anao fangatana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona ato anatin'ny 3 andro fa tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia atsipy ao andavaky ny liona. Namaly ny mpanjaka ka nanao hoe marina izany, dia araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovana, dia namaly ireo ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniel isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda dia tsy manaiky anao mpanjaka na ny lalàna izay nasianao soni, fa
manao fangatana intelo isan'andro izy. De tsy faly tamin'ny tena ny mpanjaka raha nahare izany teny izany, nefa matiny ihany izy ny hanafaka ny Daniel ka anao izay tratry ny heviny amonjy azy mandra-pilentiky ny masoandro. Zay zany no zava-nisy tamin'izany tantaran'ny Daniel izy zany zay hitantsika tsara fa nisy didy nivoaka tamin'izany andro zany zay tsy nafahana mivavaka. De eo indrindra no angalantsika fampahirezana, eo indrindra no angalantsika fampahirezana mahakasika an'izay zava-misy tamin'izany fotoana zany efa nisy ny fanakatonana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ny fiangonana moa de tsika moa zany zao raha ohatra hoe miresaka momba fiangonana de hoe tsy voatery tsy maintsy makany am-piangonana, tsy maintsy misy olona mivovory ohatran'izany, fa tamin'ny andron'ny Daniel de vavaka personnel le izy, zany hoe izy telo lahy ihany no tena nivavaka tao Sadraka sy Mesaka ary Abednego de manao fangatahana ao an-trano zany, fangatahana amin'Andriamanitra. De nisy didy mivoaka manao hoe nazovy no anao fangatahana ozy ny voalaza eto atao anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany mpanjaka ao de atsipy ao andavakin'liona izy. Eto zany de norarana tsy hivavaka ny olona tao anatin'ny 30 andro. Itsika eto Madagasikara zao vokatry le coronavirus de 15 andro aloha mifetra. Zay lohatra eto tsy azo hivavahana 15 andro. Kanefa tokony andinika ihany koa tsika amin'ny lafiny anankiray tsy faly fotsiny mikatona ny fiangonana, fa misy heviny ara-panahy izay ambarany io zavatra io maninona ary ny bara no misokatra, maninona ny karaoke no misokatra, maninona no tsy mampaninona ny olona ny makany amin'ny hotely izay voalaza fa hoe mampivorivory olona ny fiangonana ny cellule zay atao ny vondrombavaka, fa maninona any amin'ny mamory olona any amin'ny hotely tsy akatona. Vao tamin'ny maraina zao ny sakafo tany amin'ny hotely de misy ny olona mivorivory ary tsy olona 5 fa mihoatra ny 10 de reny nefa tsy tenenina fa ny zavatra adiny ray kely sasany zay hivavahana amin'Andriamanitra de reny nefa tsy azo atao. Mba mandiny ihany re olona, mba atakaro ihany ny hevin'izany ara-panahy. Fa isika zany zao de efa miditra any amin'le plan zay ahafahany zao tontolo zao mifehy an'ty zao tontolo zao ty, ahafahany ny lehilahinota, ahafahany io lehilahinota io mifehy an'ty zao tontolo zao ty mba ahatonga atsika tsy anakaiky na hoe anana relation amin'Andriamanitra. Ny olona rehetra moa zany Andriamanitra ao amin'ny présent mazava ho azy fa namidy ao an-trano izy anao mivavaka de miaina Andriamanitra, fa misy koa ireo kelikely ny finoana zay mila pahirezana, mila entanam-bavaka. Miresaka zany zao teo zany hoe ianao nge pasteur resaka ampavolo-karena sy resaka rakitra ny alahelinao any zao ny tena tanjonao amin'io resaka hoe alahelo tsisy ny fivoriana, tsisy ny fiangonana misokatra io, tsy any mihitsy ry havana ny resaka, tsy any resaka. Fa ny zavatra tiako ambara aminao de le fizahatavan'olona ao anatin'le izy zany raha ohatra ka tsy nasina ny fivovoriana ekeko aloha fa mikatona ny sekoly, mikatona ny orinasa, mikatona ihany koa ny sidina sasatasany, mikatona ihany koa ny any amin'ny ataontsika hoe ny zotra nasionaly tsy mandeha ny taxi be, fa kosa nahoana ary mbola hosokafana ihany bary, ary nahoana ihany koa no tenenina hoe ny vodka sy citron no fanafodin'ny coronavirus, ny olona misotro toka tsy andairan'io zavatra fa maninona no sokafana bara, ka raha samy akatona ihany tsy tokony sasany dinany sasany akatona, fa rehefa hoe akatona io de akatona daholo, tokony mba samy manaja zany fa tsy asiana fijery mivilana le izy, manaiky ane manaiky
tena manaiky hoe akatona le fiangonana tsy mizizo am'zany manaiky fa ny azy zany mampalahelo anao hoe fa maninona le any amin'ny bara sotran'zany no sokafana ka tsy tokony hosokafana koa zany mibara loatra ka idina ny fiangonana zay zany le zava-misy fa io zavatra io zany efa mifanindran-dalana tsikelikely idiny devoly tsikelikely le fifandraisana am' Jesosy zay zany ny zavatra voalohany ambarako aminao zay mesazy afatra maika zay eritrereto tsara fa manomboka foanany devoly tsikelikely ny karazana fanerenan-kolaka mihitsy zany mba tsy sinny fiangonana zao mbola 5 andro fa rehefa kelikely eo tsy fantatra tsony tam'ty andron'ny Daniela ty 3 andro ray volana ny antsika zany zao mbola tapabolana 5 andro fa tamin'ny andron'ny Daniela ray volana ary zay zavatra zay nefa malasa saina terenan-kolaka idina ankolaka le fiangonana ary zay zany evy ny ara-panahy hoe manomboka idiny devoly tsikelikely zany manomboka foanany devoly tsikelikely le fivavahana am' Jesosy le fivavahana amin'Andriamanitra le fiarahana miangona baiboly eny miteny aza mafoy ny fiarahantsika miangona izy tahaka ny fanao sasany zany hoe tsy tokony afoy zany zay zavatra zay nefa ankehitriny moa izy zany misy ny valana retina coronavirus io de tsy afa-manoatra fa tsy maintsy afoy aloha le izy de samy mivavaka ny tokantranony ihany fa ny zavatra mampalahelo de hoe mandra-pahoviana le izy androany zao de nandrendray tamina onjam-peo anankiray hoe ahemitra reportena enimbolana ahemitra enimbolana le izy de gaga sady lasa saina hoe fa enina koa ary zany zavatra zany de mbola tsy vavaka ve maro ve ny olona ve ny mety ny zavatra atahorana ange de zao hoe mety misy ny olona mangatsipo mety misy olona malaindaina misokatra azy ange fiangonana tsy hita izy tsy mivavaka izy malaindaina maika fa hoe raha hoe tena hoe idina ny fiangonana de tena zavadoza azay hoe mila mivavaka zany kristiana rehetra mba azahoantsika fity eo anatren'Andriamanitra manoloana ny fitondram-panjakana ary mba foanan'Andriamanitra ny anko aretina io mba afahantsika mivavaka mba afahantsika miombombavaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny olona manana radio sy ny télé moa zany de afaka mandefa ny radio mandefa ny télé ny émission izy ny chaîne izy de tonga de efa mihaino toriteny fotsiny fa zay tsy manana de mijaly zay tsy manana de inona ariny mba ataony eo de zay nge le izy ka mila mivavaka zany tsika satria plany devoly io anisan'ny zava-miafina lehibe plany devoly atao andringanana anafoanana ny fiangonan'Andriamanitra tany Rwanda zao ny filoham-pirenena Paul Kagame de nandefa mihitsy annonce lehibe alefany eo amin'ny sariny eo moa misy hoe 6000 église nakatona 9,000 ny fiangonana zandriny nakatona fa izay rehetra manana diplôme en doctorat en théologie io ihany zany no afaka mitondra fiangonana raha eto amintsika eto Madagasikara zany de be dehibe ny raraka satria be dehibe ny pasteur ny mpitondra fivavahana no tsy manana an'izany doctorat en théologie zany fa ny any Rwanda tena voafantana ary tena voafidy mihitsy hoe manana diplôma mihitsy manam-pahaizana no mitondra fivavahana asa moa zany ny anton'izay de ohatrany hoe vokatry le faminaniana sandoka sy ny fampianarana sandoka sy ny mpampianatra sandoka mety hoe entina hisolokina olona le tian'Andriamanitra marina tokoa aloha ry havana fa samy mitazona an'ity baiboly ity daholo ny olona ny mpitoroteny rehetra samy ity daholo ny ampiasainy fa aolan'ny olona kely fahalalana ozy ny baiboly aolan'ny olona kely fahalalana zany hoe mety misy zany mandray vilana zay voalaza ny tenin'Andriamanitra zany ro any te hizara aminao hoe raiso re tompo le heviny ara-panahy le heviny ara-panahy zany tsika zany tsy tokony falina hoe tokony andriandro fotsiny na tokony domoimem-poana fa tokony hivavaka tsika tokony tolona mbavaka tsika fa tsy tokony
hijanonjanona fotsiny am'izao mba anokafan'Andriamanitra lalana ry havana mba hahafahan'io didy sy lalàna mivoaka io mba hofoanan'Andriamanitra any ary mba hiverina ny lony ihany koa ny fitaopovavahana. Hofoanan'Andriamanitra any ny aretina ary foana koa ny didy sy lalàna mametra ny olona tsy hivavaka fa ny vavaka ny tena ilaina hoe ny vavaka ny manova zavatra fa tsy ny zavatra ny manova ny vavaka. Zay de ataovy ao an-tsaina tsara zay, mila n'Andriamanitra tsika sambatra ny firenena zay manana Jehova ho Andriamanitra noho ny tena Andriamanitra. Mila n'Andriamanitra tsika, mila mitady an'Andriamanitra tsika, mila matoky, mila miantehitra amin'Andriamanitra tsika. De zay zany zavatra voalohany teboka voalohany ambarako aminao. Faharoa zay tena fahamarinana tsy azo lavina zay ambara amintsika de mila mahiratra ihany koa zany masom-panantsika fa io aretina coronavirus io de fomba anankiray icontrôlena ny isan'ny mponina, zany hoe ahafahana manao statistika ny amin'ny mponina misy eo amin'ny firenena anankiray ary ahafahana ihany koa migérer na mamantatra ny économie misy eo amin'ny firenena anankiray. Mazava ho azy moa raha lasenabavy fa rehefa tena hidinao sisy tany hidinao ny any amin'ny territoire rehetrarehetra any tsy afaka ny relation internationale zany fifandraisana avy any ivelany de mazava ho azy fa ohatratsika fotsiny zao firenena eto Madagasikara andalam-pandrosoana de tsy avita aleo tena mihitsy, tsy mbola maleo tenitsika ny amin'ny arikarena faobena ny économie atsika eto Madagasikara fa tsy maintsy mila ny any ivelantsika. Zany zavatra zany fa de hitombo ny filan'ny olona ny vary sy ny zao efa tafakatra ambony be ny vidin'ny voasary makirana sy ny tongolo gasy sy ny manararaotra daholo ny olona mivarotra ny ravitsara sy ny ataontsika hoe ny kininimpotsy mampiakatra hery fiarovana zao aloha mbola misy io fa rehefa kelikely eo raha ohatra ka hoe mitatra ray volana na sahala am'izany de tena tsy aiasy tahotra noho ny amin'ny aretina ntsony fa lasa aiasy tahotra noho ny amin'ny fantrana sy ny sakafo. Matahotra ny olona satria tsy ho ampy atsika mihitsy io sakafo zao ary ny olona am'izao efa tena mikaikaika mihitsy efa tena tady vary atsy ero nisy mihitsy nyresaka tamiko hoe zay izy tonga de 20 kapoka no vidina aloha ndray andro aloha fa tsy fantatra zay fandehan'ity raha ty de ohatr'izay zany le zay mialany ny économie tsika de eo am'izay somaritaka eo am'izay tsika. Ka zay zany miatony tenenako aminao hoe mivavary ry havako mba ho foanan'Andriamanitra io aretina io. Vitan'Andriamanitra ny ry havana ny tena manao fahagagana tena hoe manafona io aretina io cancer aza io vitan'Andriamanitra manafona io. Ny Lazarosy aza cancer tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka voan'ny cancer i Ezekia fa zao Andriamanitra no nanasitrana azy tamin'ny aretina. Lazarosy efa maty efatrandro efa maimbo tany am-pasany fa vitan'Andriamanitra namerina am'lohany ny organe rehetra ny tova rehetrarehetra ny atodo ny nerf sy ny ataontsika hoe ny rehetrarehetra namerina ny lalan-drà miverina ny lohany zavatra rehetra miverina ny arany sakafo tamin'i Jesosy teo ambony latabatra izy olona normal tsara miverina normal tsara. An'Andriamanitra ry havana ny aina ny fanasitranana mila an'Andriamanitra tsika ry havana mila ny Jesosy tsika mila mivavaka tsika koa mivavaha ianao mba hahafahana mahita aingana anio vaccin fanefitra anio coronavirus mivavaha mba ho hita ilay fanafody. Hatram'izao aloha de mitomany ny dokotera hoe tsy ahitana vahaolana. Hatram'izao de nilazana de filoham-pirenentsika Marc Ravalomanana teo aloha azy filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana de niteny tsy mbola ahitana fanefitra io aretina io hatram'izao. Zay natonga azy niteny manao hoe idio aloha sisy tany mba tsy hahafahan'ny any ivelany mivezivezy eto mitondra an'ilay aretina satria tsy ahitana fanafana io, tsy mahita fanafana an'io tsika zanak'olombelona fa aretina mandringana io. Kanefa tsika rehefa tena mitalaosy mivavaka amin'Andriamanitra de hita ihany nefa izay fanafody zay. Ary izay koa ny tena tokony atao hoe tsara ny mandeha any amin'ny pharmacie maka kasibosy na maka fanafody calcium sahala am'izany fa tsy tokony ihany aloha ny azaka zana voalohany fa tokony hitady an'Andriamanitra aloha tsika ao ny tena hivavaka
ao mitena hivavaka satria mivavaka ihany ake manova zavatra e. Zay ny zavatra faharoa nolazaiko taminao, fomba anankiray ahafahana hicontrôlena an'ity zao tontolo zao ity, satria ny Amerikanina mantsy de matahotra mafy mihitsy fa ho lasan'ny Chine ny premier puissance mondiale, de nanomboka nandefa an'io aretina biby io zany ireto Amerikanina reto, satria ny Sinoa moa zany de matetika mihinan-kinana, tsy hoe matetika am'zay fa fomba mihitsy io hatramin'ny maingoka aza hoanina, trambo, ny olitra, ny biby lava, ny cobra, ny anaconda, inona koa izy ty, ny ramanavy, de nalehan'le Amerikanina any amin'ny biby zany lay aretina, de nihinan'io Sinoa, de zay natonga ny Chine voalizy voalohany, de mianaka am'izay le aretina rehefa avy eo, satria be ponina be mantsy Chine, karaha vao ny Chine zany ny be lehibe mivoa, de efa fantatry ny zao tontolo zao hoe reo tsy maintsy andeha akary de hiparitako io zavatra io. Zay natonga le izy tonga de hoe raha vao any amin'ny Azia mihitsy, faritra aziatika iny no feno aretina be lehibe de vetivety de maneran-tany le izy. Tahakany tamin'ny andron'ny Paoly Apôstôly nitety an'ny Azia ray manontolo izy nitory-tena vetivety de rakotra filazantsara zao tontolo zao, mba tsy tenenako hoe zao tontolo zao ray manontolo fa faritra manerana an'iny Azia, Eropa iny tapitra voatety voatoro ny filazantsara. Ka zavatra tiako tenena amin'io de zao hoe ny Amerikanina zany tsy manaiky mihitsy ho latsaka ambanin'ny Chine fa izy ihany ny premier puissance mondiale, ny voalohany matanjaka firenena, voalohany matanjaka indrindra na amin'ny lafin'ny tafika zany, na amin'ny lafin'ny ekônomia zany, na amin'ny lafin'ny ara-barotra rehetrarehetra e. De ireo zany mifanjinjy eo zany reo, de zay zany natonga an'le izy ahafahana micontrôler ny zao tontolo zao, ary amin'ny farany de tsy maintsy tena hoe hiditra any am'le tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra am'izay tsika raha tsy mandray mariky ny biby ty, vola iray, fivavahana iray, de iraisana daholo ny zavatra rehetra e. Ka io zany zavatra anafarako anao hoe de ny mbola manana mazava kely miposaky tsika zao, mbola kely anie zany zao efa kely anie zany zao ny mazava e. Zao efa miferana zany zao fandrenesana toroteny any am-piangonana, de anjara aloha zany mba miketrika io inany hampahirezako ny tenako, fa efa kely sisany ananantsika amin'ny mazava araka nambaran'i Jesosy. De mila mitohy mivavaka, mila miambina, mila mana-maso-tena, tsy mipetrapetraka, tsy mionona fotsiny am'izao hoe tsisany fivavahana misy ny areny de eo anao kivy eo, vao maiky ataony de voakivy anao, raha vao zay mieritreretina. Fa ny zavatra tokony atao de ilaina tadirika mba hivavahana. De zay zany zavatra zava-miafina lehibe zay ambara amitsika, ary fahatelo manarak'izay de mba ampihenana ny olona miaina eto ambonin'ny tany. Io koa de tandremo, atao miaina ny olona eto ambonin'ny tany satria be loatra, de matahotra zany zareo le manan-karena be maneran-tany reo, sao de tsy voacontrôler tsika. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Josefa tamin'ny andron'ny Josefa tsy lay tamin'ny andron'ny Farao tamin'ny andron'ny zanak'Israely zafady, fa le Farao tamin'ny andron'ny Josefa de iny tsisy problème iny, tsisy olana ny amin'iny fa iny de nisan'ny Farao tsara fanahy, Farao tsara fanahy iny. Fa ity Farao anankiray niaraka tamin'ny zanak'Israely ty de tena ratsy fanahy mihitsy, ary niezaka ny contrôler io nge zava-misy rehetrarehetra io riavana de avao amin'ny baiboly daholo e. Vakeo ny Exodosy toko faharoa de ahitanao fa micontrôlena koa na de nisan'ny lelaza tam'izany, mifoanana, vonoana zany, tena arahana maso mihitsy. Nisy papivelona tam'izany fotoana zany, i Poa sy Sifra no anaran'ireo papivelona anankiroa, ary nahazo baiko avy amin'ny mpanjaka mihitsy raha vao hitanareo ka lahakeliny eo amin'ny ao akibon'le tarafina zany de eny maro moa tam'izany mbola tsisy ny ataontsika hoe ny hoe olona manao ekotra ohatran'izany, fa efa manomboka fatapatatra le papivelona zany hoe lahatiana vavy, de ny mpanjaka zany efa niteny hoe raha vao hitanareo fotsiny hoe lala izy tonga de vonoy, fa raha vao vavy de velomy. Zany zavatra efa nisy hicontrôlena
ny olona tamin'izany mba hahafahana amin'ny contrôle ny izy mihitsy hoe avonoy raha lahy kely amin'izay zany rehefa vitsy ny israelita de mora amin'ny egyptianina amin'izay ny mandresy sy mife midomine ny contrôler an'io fanjakana io de zay zany amin'ny zava-misy am'izao andro enantsika zao koa de ahena anisan'ny olona miaina eto ambonin'ny tany ry havana ahena io zany teo aloha kely teo de hoe tsy mahazo miteraka mihoatra ny telo ny tany epita any epita-dranomasina fa am'izao zany efa ahena na de nisan'ny olona eto ambonin'ny tany kosa de efa ahena de aparitaka ny aretina voalaza ataon'ny Matio faminanina io Matio 4:20 tony vakitsika zay fampahirezana efa hitan'ny Jesosy mialoha tamin'izy ny teny anio teny io raha niaraka tamin'ny mpianatra teo amin'ny tendrombohitra Olive izy de zao le teny le milazainy Matio 24:7 fa isy firenena hitsangana hamely firenena ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary isy mosary sy arety mandringana sy orohorontany amin'ny toerana samihafa marilo le teny hoe toerana samihafa zany manerana zao tontolo zao zany manerana andreo continenta be dehibe reo toerana samihafa amin'ny voalaza eto ary izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana efa miatomboka amintsika eto Madagasikara zany zao io zavatra efa manomboka trapahoriana ny olona mandrenao etsy mononona ny olona mandrenao ery mononona ny olona mandrenao atsy mitaraina tena mikaikaika raha zay ny azo ilazana azy tena mikaikaika mihitsy taray-pahoriana satria efa zavatra efa napetraka io faminanina efa vita io ary tsy maintsy tanteraka amin'ny faminanina ao amin'ny baiboly anjarantsika manakatra zava-miafina zavatra ara-panahy foana ao zay zava-misy mitranga eo amin'ny fiainantsika de ampifandraiso amin'ny zavatra ara-panahy le izy mba hahafahanao tsy mijabaka mba hahafahanao tsy bedoikana biady hevitra satria efa voalaza io zavatra io ara-paminanina voalaza io zavatra io amin'ny alalan'ny révélation na fanambarana afato amin'ny baiboly de anjarantsika zany no manakatra zay zavatra tiany tenin'Andriamanitra lazaina manarakarak'izay de ambarany ihany koa solava resaka satria mbola misy fanazavana azavaina amitsika de hoe io zavatra io koa de tsara ho mariana amitsika fa ny zava-misy tahaka zao zany de andravana ny fifankatiavana misy eo amin'ny samy mpino ravana misy le fifankatiavana satria rehefa ravany ny fifankatiavana ka tonga ny fankalana de tonga de efa ringany miady atrano atao miady atrano mihitsy zany ny fiangonana ringanina tena foanana mihitsy fa hatreto aloha mbola tsy foana soran'Andriamanitra no mbola tsy foana ny fivavahana kristianina fa tamin'ny andron'ny Néron Empereur Romanina tamin'ny andron'ny Paul tany amin'ny taona 500 tany fa tena foanana mihitsy ny fivavahana kristianina taloha kelin'izay ary zay mitory ny anaran'i Jesosy tena toram-bato ampidirana tranomaizina foanana mihitsy fa ny tsika zany zao mbola tsy foana aloha fa misoran'Andriamanitra no mbola afaka mivavaka tsika mbola afaka mandefa fandarana amin'ny radio mbola afaka mandefa fandarana amin'ny télé mbola afaka mandefa fandarana any amin'ny YouTube sy ny amin'ny internet sy ny amin'ny Google rehetrarehetra any amin'ny réseaux sociaux afaka mandefa fandarana mbola tsy foanana io fa nitetika adiny devoly de nahatonga fifankalana eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra mba hifanometsiny zany reo samy zanak'Andriamanitra reo hifanometsiny fa tsika zany zao tsy tokony hifanometsiny fa tokony hifankaty tokony hiraisainy hiombombavaka mba hisin'ny vahaolana aingana dia aingana de tokana moa ny tanjotsika de no any an-danitra tsisy fahoriana zany tsony any tsisy tomany any ary tsisy alahelo Apocalypse 21:4 tsisy ho foanan'Andriamanitra Andriamanitra ny amafany ranomaso amitava tsisy alahelo tsisy tomany tsisy alina tsony any zay ny antony ampitodiako aminao hoe zavatra ara-panahy foana jerena edio ihany ny adiny eto ambonin'ny tany
tadiava vola, velomy tsara ny ankonana, ataovy tsara ny adidy amin'ny fokontany amin'ny fianakaviana tany amamonina misy anao, fa azadinonao mba mieritreritra n'lay mba iainanao na lay hoavinao ratr' zay, lay hoavinao ratr' zay mba dinio sy evero aza de variana miady eto ambonyity tany ty hoe mikatsaka arena, mikatsaka zavatra be dehibe eto de variana eo de le ara-pana le tena zava-dehibe indray indray natao ambany zavatra. Fa arak'izay nomen'Andriamanitra tsika moa zany efa nitenenin'Andriamanitra hoe raha manakanina sy hotafininareo de mionona am'izay, zany hoe tsy hoe zany akory hiteny aminao hoe tsy hoe akory hiteny aminao hoe aza maniry ny anakarena, fa anjaranao mandanjalanja. Ty fiainana ara-pana ty de misy fandanjalanjana, équilibre anjaranao ny mandanjalanja zay mety aminao zay hitanao fa tsy afaty ny ara-pananao, zay hitanao fa hoe amelombelona anao tadiavina, zay nge nirivotra ozy ny baiboly mitsoka am'izay tiany, ka zay hitanao fa mamelombelona, melamy reny olona manao resapona reny, melamy reny olona manao mamafy fankalana sy anina reny, fa zay avelombelona ny ara-panao, zay ahatafajoro anao amin'ny ara-panao, zay atonganao hahavita ihira fidirana, amaky baiboly, itory teny hiasa ao amin'Andriamanitra, zay foana atao zay, aza miala amin'iny lala masaka hatramin'ny ela efa nisy anao iny. Baiboly de miteny manao hoe mijanona eo an-dalana nareo ka izao zay lala masaka hatramin'ny ela, de izany ihany no izoro izy Andriamanitra de ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo, lala masaka hatramin'ny ela. Le fomba niaonanao tamin'i Jesosy, le afo, le fitiavana voalohany, le afanampo sy farisihana ny anatinao, efa tsisy mpampahery tsony zany zao, efa tsisy toriteny, tsy eo tsony pasteur ampahery, de anjaranao zany mampahery ny telo. Ahoana ny fomba hitirizako an'izay afo zay, satria zay maharitra hatramin'ny farany vonjeny, tany mafy zay anananao, ahoana ny fomba afanao miazona mafy an'izay. Vahaolana omenantsika de zao manana fiainam-bavaka matanjaka, ampitomboa le fiainam-bavaka eny an-dalana eny ianao de afaka mivavaka, petrapetraka ao an-trano de miaina amin'ny fanana mivavaka, manana sy tena miezaka mihitsy mandeha amin'ny ara-dalàna sy mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra, aliaza mijery olona, zay mba zavatra farako aminao. Raha mijery olona ianao de maty eo no tavela eo. Lota tsy nijery ny vonatolany tsy niny tany fa nivelany tany na de vonatolany aza, ny every ny vonatolany Lota ho vazivazy le toriteny nataony Lota taminy, miinga teto nareo amboary ny bagazindao hiaraka aminay, hitsokotsika ho akary amin'ny zoara ry, de ny every ny vonatolany Lota fa vazivazy zany Lota, aiza nisy afo avy any an-danitra zany, aiza koa de Andriamanitra fitiavana io de andingana andatsaka afo avy any an-danitra andevina ty tanany ty, ny every ny vazivazy zany. Kanjo rehefa tonga tokoa tokoa mahita vonatolany Lota, tsy nijery olona izy, Lota tsy nijery olona mihitsy tonga de nalefa ny tany. Eo ary nareo fa za andeha de tahaka zany ihany koa vadiny Lota, mbola niherikerika na velany teo vadika vongatsiry, lasa Lota mba mijanahary vavy nandeha namonjy ny ainy, zay zany ty lalan-danitra ty, de isika mamonjy ny aintsika mihitsy. Eo Andriamanitra ry avana mitahiry, eo Andriamanitra miaro anao, fa i koa miankina aminao io, fahaizanao mandamina tsara ozy ny baiboly ny eto miady, fahaizanao mandamina tsara ny programanao ny fiainam-bavaka, mandamina tsara ny fiainanao ara-pana, zay ny fomba ahafahanao mandresy. Rehefa tsy mandamina tsara ianao, tsy hainao ny mandamina ny fiainanao, mikorotana. Andriamanitra tadidy fa tsy miasa ao anatin'ny fikorotanana, miasa ao anatin'ny filaminana, milamina tsara. De zay zany aza misy mipanika, aza misy mitibitiby, aza misy matahotra, fa samy fotsiny miambina tsara, mahonona tena amin'ny vavaka ao zany ten'Andriamanitra. Fa rehefa mahony tena mivavaka ianao tsy azo anao zany aretina zany, ary lalovany mpandringana fotsiny ianao, tsy azo anao zany matoki an'Andriamanitra fa tsy azo anao zany. Amen. Tsy andringana anao zany, fa ianao de voasasany rany Jesosy, ianao de manana an'le ranjanak'ondry mitoetra eo am'tolam-baravarany fonao, ianao de olona mpandresy, ianao de olona tahin'Andriamanitra, ro hoany an-danitra ianao fa tsy matimaty foana ao anatin'ny aretina zany. Ny olona masina ozy ny baiboly, Salamo 5:5 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe sarobidy amin'i Jehova ny fahafatesan'ny olony masina, sarobidy amin'i Jehova
fahafatesan'ny olony masina ka tsy ho fatifaty foana ny aretina zany ianao ry havana sarobidy amin'Andriamanitra ny ainao mbola tsy vita ny mission anao za matahotra ianao fa mbola be dia be ny mission ampanaovan'Andriamanitra anao tsy matimaty foana zany ianao fa io Andriamanitra io dia mijery antsika tsirairay avy izy mba tonga antsika ho lasa lavitra malala hevitra zay heverako anareo Jehovah Andriamanitra dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza Andriamanitra zany dia mihevitra antsika mihitsy mba ananantsika fiadanana ry havana zay ny an'Andriamanitra zay ananantsika fiadanana amin'Andriamanitra fa tsy loza ka ny aretina dia loza aretina mandoza aretina mandringana tsy avelan'Andriamanitra azo anao zany mitodi amin'Andriamanitra fotsiny ianao afatoy amin'Andriamanitra ny eritreritrao azavela ivilivily akary fa zao ihany tovy ihany ny fiarovana sy ny anina rehetrarehetra zay madeha volana sainao atao fa aza miala mivavaka le vavaka zay ilana mihitsy aza atao ambany-javatra le vavaka zay ny afatra mazava aminao ngambizay raha fitinina le zany dia zao eto mpamarana na résumé tsika le afatra hoe voalohany indrindra ny atony aretina io dia zao hoe afahana manidy ny fiangonana devoly paikady avy amin'ny devoly zany io afahana manidy ny fiangonana afahana manafoana tsikelikely ny fivavahana kristianina efa manomboka miaratsy tsika mandroso any amin'ny farany efa andro farany tena efa tongotra tena efa mby akaiky mby eo ambaravarana ny tompo baiboly dia milaza fa tsy minitra tsony fa segondra farany zao raha tamin'ny andron'ny Jaona ny teny many hoe ry malala izao ny ora farany amintsika miteny zao zany raha ny fihevian'i Jesosy ny dinihana dia hoe zao ny segondra farany manahony ianao efa voalamina avy ny fiainanao efa mibebaka avy ianao efa vita fihavanana amin'Andriamanitra avy ianao fa zao ny efa segondra farany misy ry havana ny olona tsy mivaky loha misy ry havana ny olona ohatrany zany ve dia isy ohatry ny isan'andro ihany ny fiainana kalme zao ny efa segondra farany zao segondra farany kely sisa dia ho any amin'ny mandrakizay ary inona mo ry havana sy 70 taona 80 taona zao tonga ny arety maningana be dia be no faty be dia be no dia izay zany mila iomanana mba tsy hatonga antsika hitibitiby fa namatina velona dia ao amin'ny toby ihany zay zany tena hoe tanjona dia faharoa manarak'izay ahafahana micontrôler zany ty zao ty zay zany ny antony io aretina io ahafahana micontrôler zao tozo fa miditra tsikelikely zany tsika zao efa manatsidika tsikelikely izy any amin'ilay tady hevitra hitantanana ny ty zao tozo ty amin'ny fomba anankiray vola iray fivavahana iray kolotsaina iray atao iraisana dolo zany zavatra rehetra zay ny mahatonga izy nouvel ordre mondial laminasa vaovao maneran-tany ary tafiditra ao anatin'izay zany io aretina io afafy aloha mba ahafahana miditra anatin'izay miditsika moa efa ela niditra atao anatin'le nouvel ordre mondial fa miditra lalindalina kokoa azonao nga matiko teneny miditra lalindalina kokoa any amin'ilay nouvel ordre mondial dia rehefa avy eo zany ahafahana amin'izay zany mampiditra tsikelikely amin'izay an'ilay statistika hoe zao zany misy amponiny eto ambony tany dia azontsika fehezina amin'izay zany reo zao nitondrantsika an'io zay nge le izy rehefa betsaka amin'ny maty amin'io dia voacontrôler amin'izay le izy voacontrôler amin'izay le izy azontsika fehezina zany amin'ny firenena ry azontsika fehezina azontsika fehezina ohatr'izay zany ry havana le izy amin'ny heviny ara-panahy aoka ho mailo ianao dia sambatra ianao amin'izao ora sy fotoana zao efa nandray ny famonjena sambatra ianao rehefa manana anarana voasoratra any boky ny fiainana sambatra ianao raha efa tsapanao vaovela heloka efa lamina ny fiainanao teo aloha sambatra ianao raha ohatra ka efa vita fihavanana amin'Andriamanitra satria raha maty azy ianao dia any an-danitra fa kosa ianao zay tsy mivaky loha tsy miraharaha lavitra an'Andriamanitra very ihany ny afaranao raha zay ianao ry havana manapa-kevitra dia ny mbola misy ny fotoana manapa-hevitra dia ny mbola omen'Andriamanitra famindram-po tombonandro avelomana manapa-hevitra aza miandry iaom-potomontony fahafatesana vo hibebaka fa sao dia tanteraka aminao ry lazain'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny mpitory teny toko 12
hoe irindrina ozy izy mivaravarana kopadroa sofina ani zany hitanao ty sofina anankiroa ty irindrina amin'ny fotoan'andro anankiray zany eo amin'ny fiafaran'ny fiainany zanak'olombelona anankiray a ny fiainan'ny olona anankiray le olona le manao rainazy amin'ny ara-panahy tsy mety mivavaka tsy mety miavala amin'Andriamanitra ka manantena hoe le jolaty eo ambony azo fijaliana zany hoe 10 minitra alohan'ny hafatisana izy mivavaka tamin'i Jesosy na azo famitrampo e ke ianao ve anatenan'izany ny olona rehetra nge tsy mitovy mianao mety tsy hatratra an'izay ianao satria mety ao anatin'ny aretina na tsaika mety maty tampoka de aiza moa ny fotoana hibebahana am'izany e aiza ny fotoana ahafahana mandamina ny fiainanao am'izany ary io a tsy mitovy daholo ny fahafatesan'ny olona irindrina mivaravarana kopadrosa na izy mpitoriteny na eo mopera na eo masera na eo pastera ampivavakanao a rehefa irindrina io a tanteraka amin'ny faminaniana amin'ny baiboly rehefa irindrina io a tsy ahentsony ianao na ampibebahana io zanao tsy ahentsony ianao mifinany amin'ny fahotana vitanao mankatà famelan-keloka amin'Andriamanitra nga ianao mahentsony badenina ny sofinao efa mirindrina mivaravarana kopadroa de zay zany ry havana ny antony iomanana tsara zany tsy hoe rehefa ao anatin'ny aretina voitady an'Andriamanitra e fa isan'andro de alamino ny fiainana zay ny tena tokony ho izy zay ny tena tokony izy san'andro miavana amin'Andriamanitra regleo zay tokony reglena aza miandro efa potomonty efa fahoriana zay fa de hivavaka de hitady an'Andriamanitra milanao zay Jesosy milanao zay Andriamanitra ampio zay fanamasina fa isan'andro de mivavaha akino amin'Andriamanitra ny fiainana ataovy zay azahoana antoka atafidiranao any fiainana ndrak'izay tahiny tompontsika rehetra zay ny afatra nao velomantsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola velonay nao de veriny etianko mahery milohan'ny isarana de tsy ateny manafatrafatra anao amin'ny farany tahaka izao de hoe zarao ampejy anankitelo misy anao amin'ny Facebook izao vidéo izao mba hafantarany hafa ihany koa mba hiomanany hafa ary zareo ihany koa amin'ny groupe anankitelo zay misy anao amin'ny Facebook izao vidéo izao mba atokan'ireo azo fampahirezana ihany koa de samy mitandrina tsara ny amin'izay consigne rehetrarehetra zay efa nomenantsika izay amin'ny fiarovana ny tsy paritany valanaretina coronavirus de ho tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy ary dia ho arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra indrindra fa ny aretina de mbola hifankahita eto indray tsika amin'ny fandarana manaraka elo atao tompoko tahin'Andriamanitra